manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tompo saina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Ny tanan'i Jehova dia tsy fohy ary ny sofiny tsy lalo-dalovana, ary raha miasa hozy ny tompo dia tsisy masakana. Raha Andriamanitra momba antsika, izy natoratra antsika. Manona fiadanan'ny tompo, fahasoavana sy ny fiadanany ho amintsika tsirairay avy. Pasteur André Alvarez, miarabanao Pasteur Tofo. Miarabanao Pasteur Alvarez, ary manonona ny teny-pitahina sy ny fahasoavan'Andriamanitra tompoko ho antsika mianakavy ato anatin'ity tokantrano ity. Rehefa afaka antsika amin'izao fotoana izao ametraka an'ity fotoana ity mimban'ny tana maherin'Andriamanitra dahoary. Raha eo dia manonona amin'izao fotoana izao ny tenin'Andriamanitra samy milaza manao hoe satria zany raha ketany fitiavany dia hamonjy azy aho, satria mahalala ny anarako izy dia anandratra azy any amin'ny avo aho, hoe aminy aho raha ory izy. Tompo, aoka fahasoavanao sy ny fitahinao amin'izao tokantrano izao amin'ity toeran'ity zao mivolaza ny teninao manao hoe manala ny mahantra hiala amin'ny zezika izy ary mametraka azy eo amin'ny toeran'ny mpanapaka. Aoka ny teny fikasanao, ny teny marinao ho tanteraka amin'ny rahalasy anabavy rehetra izay mandray an'izao tenin'Andriamanitra izao. Ankehitriny dia hianatra nyty Josoa 10:10 ity zay ary mankataka ny fitarian'ny fanahy masina. Le fanahy papahery, le fanahy masina nomba ny Josoa tamin'izany fotoana izany, nampisaraka ny renirano Jordana, nampiantona ny masoandro sy ny volana ka tsy netsika teo amin'ny fitoerany fanijanona ny volana sy ny masoandro, nandresen'ny Josoa ny Jeriko sy Ai tamin'ny tanana mahery sy ny sandry ahinditra tahaka ny nombanao Mosesy sy nombanao ny Josoa. Le fanahy masina izay nomba tamin'izany fotoana izany no angatanay mbola ombanay tokoa amin'ity fotoana androany teo, le fanahy mpampianatra tsara indrindra. Zao voalaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe rehefa niditra tao amin'ny voninahiny Jesosy dia nomena ny fanahy masina. Raisinay izay fanahy masina zany ary mangataka aminao zay fanahy masina ho andralasy anabavy ety amin'ny tokantrano ato atsapa fifaliana izy amin'izao fotoana izao, atsapa fanasitranana ny teny zay famarinana renesiny eto androany dia isay mpakta lehibe tondra fanafahana, fanasitranana, fanambinana, satria ny vahaolana rehetra zay ilainay dia ato anatin'ity tenin'Andriamanitra ty ary ny fanahy masina no mamadika izany ho nofo, mamadika izany ho zava misy eo fiainanay. Amarina aminay ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Josoa 10:10 ny anjaran'ny firenen'ny Joda. Ary zao ny anjaran'ny firenena tamin'ny taranaka Joda tamin'ny filokana araka ny fokony hatramin'ny fahatan'ny Edoma dia nefitra azina atsimo izay faran'ny fahatany atsimo, ary ny faratan'ny atsimo dia hatramin'ny faran'ny ranomasitsira dia hatramin'ny elo-drano atsimo dia nandrosatra ny atsimon'ny fiakarana Akrabima dia nandrosatra ny Zina dia niakatra ny atsimony Kadesa Barnea ka nandrosatra ny Ezrona dia niakatra any Adara ary niolaka hatrany Karka dia nandrosatra ny Azmona ka nahazo ny loasandrika ny Egipta ary dia niatra tamin'ny ranomasina. Zany no faritanynareo atsimo. Ary ny faritany atsinanana dia ny ranomasitsira hatramin'ny ranony faran'ny Jordana, ary ny faritany amin'ny lafiny avaratra dia hatramin'ny elo-drano eo amin'ny faran'ny Jordana dia niakatra hatrany Bety Hogla ka nandroso any avaratry Beta Araba dia niakatra hatramin'ny vatan'ny Boana zanak'i Robena dia niakatra ho any Debira hatramin'ny loasa Akora ary ny anavaratra manandrify any Gilgala tadrifin'ny fiakarana Adomina zay ho atsimony loasandrika dia nandroso hatramin'ny rano Ansemesy
ary niatra tany enina regoela rokela dia niakatra teo am'loha santaranaky inoma eo anilany atsimony jebosita jerosalema zany de niakatra hatramin'ny tampony tetrabohatra zay manandrify loasany inoma eo andrefany amin'ny farany avaratry ny loasany rehefa hita de nizotra hatramin'ny tampony tetrabohatra ka niatra amin'ny loharano ny fotoa de nahazo ny tanànao tetrabohatra efrona de nizotra nakany bala kriata jerimo zany de niolo akatrany bala ndrefana ka hatramin'ny tetrabohatra seira ka nazotra hatramin'ny ilany avaratry tetrabohatra jerima kesalona izany de niditra hatrany betesemesy ka nandroso hatrany timna de niatra tamin'ny lafiny avaratry krona de nizotra hatrany sekerona de nandroso tamin'ny tetrabohatra bala de niatra tamin'ny jabniela ary de niatra tamin'ny ranomasina ary ny faritany andrefana dia mory ny ranomasina lehibe izany ny faritany manodidina ny anjarany taranaky joda araky ny fokony 170 ary kaleba zanaky jefone dia nomena anjara teo amin'ny taranaky joda araky ny didiny jehova tamin'ny josoa dia ny tanàny arba rain'ny anaka hebrona izany de noroanky kaleba niala teo izy telo lahy taranaky ny anakita dia sesay saimana sy talmay de niakatra avy tao izy nakany amin'ny ponany debira kiriata sefera no anaran'ny debira taloha ary kaleba izay mamely any kiriata sefera ka mahafaka azy de meko azy aksa zanaky vavy hovadiny ary otiniela zanaky kenaza rahalahanjy kaleba ny nahafaka azy ka dia nomeny azy aksa zanany vavy hovadiny ary rehefa voabakatra raha vehivavy dia name vava ny lahy angatakasa tamin'ndrainy de niala faingina tamin'ny borikiny raha vehivavy ka io kaleba taminy ina no ilainao ary izy mety odrano aho fa tsy tany misy rano nefa nomenao ahy ka mba meo loha rano koa aho de nomena azy ny loha rano ambony sy ny loha rano ambany izao ny lovan'ny firenena taranaky soda araky ny fokany ny tanàna farany amin'ny firenena taranaky joda eo akaiky ny faritany edoma tamin'ny tany atsimo dia kabzela sedera sy jakora skina sy demona adada katesy azora itinana zifa telema bealota azora adada kirota ezorona azoro zany amama sema bolada hazara gada esmona betipaleta hazara soala beriseba biziuta bala ezema eltolada kesila orma ziklaga madmana sansana libaota silima aina rimona 7 ny tanàna rehetra sy ny zanaboiny ary teo amin'ny tany lemaka amorontsiraka dia estola zora asna zanoa enina ganima tapoa enama jarmota adolama soko ezeka seraima aditaima kadera giderotaima tanàna ny 7 sy ny zanaboiny ary zenana adasa migdalagada sidilana mispa ary joktela silakisy sy buskata iglona kabona lamasa katlisa gederota sy betidagona nama makeda tanàna 70 sy ny zanaboiny adiny 270 libna sy atera sy asana sy jifta asana neziba kela akziba maresa tanàna 7 sy ny zanaboiny ekrona sy ny tanàny sy ny zanaboiny hatrany ekrona no miakandrefana de zay rehetra akaiky any astoda sy ny zanabohitra reo astoda ny tanàny ary zanaboiny gaza sy ny tanàny ary ny zanaboiny hatramin'ny zao sandriky ny egypta sy ny morony ranomasina lehibe ary ny tany amin'ny tany avoana dia samira sy jatira soko sy dana sy kriata sana debir zany sy anaba sy estemo anima gosena olona gilo tanàna 10 sy ny zanaboiny araba sy doma sy sana sy janona bety tapoa afeka homta kriata arba hebrona zany ziora tanàna 7 sy ny zanaboiny maona karmela zifa jota sy jezirela jokdeama sanu kaina sy kibea sy timna tanàna 10 sy ny zanaboiny alola betizola gedora marata sy beta anuta eltekona tanàna 9 sy ny zanaboiny kriata bala kriata jearim zany sy raba tanàna 2 sy ny zanaboiny tany anefitra dia
Bet Araba, Midina, Sekaka, Nisbana, Nibsana, ilay tanàna tsira any Enjedy, tanàna enina sy ny zanaboiny. Ary ny amin'ny Jebosita, mponina ny Jerosalema dia tsy narokazy ny taranako Joda fa miara-monina amin'ny taranako Joda any Jerosalema mandraka androany izy reny pasteur. Josoa toko fadimy amby folo zay novakina teo zay a. Raha ny marina moa zany dia ohatrany hoe mitantaran'ireo anara-tanàna be dia be, anaran'ilay faritra zay manomelona saritany ho an'ny taranaka ny Joda ray manontolo zany, dia naseho any teo zany ny ohatrany hoe ny kadasitra, ny titre sy lay faritra misy an'le toerana hoe reto avy ane le faritra. Raha jerentsika amin'ny ankapobeny zany izy io dia anisan'ny tena malalaka indrindra ny faritra ho an'ity taranaka Joda ty, satria misy mipaka avy aty amin'ny tany Egypta le izy, dia misy mahazo hatrany amin'ny faritra Syrie, dia hatrany amin'ny in'le Palestina ray manontolo mihitsy zany. Ity moa zany tsy miresaka momba n'ireny resaka hoe adany Palestina sy Israely am'izao aloha tsika, fa le faritra ato ny resantsika, tena midadasika tena ngeza de ngeza zany. Raha jerentsika le faritra teo zany dia ohatrany hoe misy ireo tany honenan'ny Arabo am'izao fotoana zao, dia tafiditra ao anatin'ity zany pasteur. Ngeza de ngeza le toerana, fa tsy ohatran'le toerana hitantsika am'izao fotoana zao hoe faritra misy ny Israely, fa toerana goavana be le izy. Zavatra tian'Andriamanitra horesahana pasteur Alvarez dia tiana pirofo Andriamanitra manao hoe anazy ny tany sy izay rehetra eo aminy, ary zay tian'Andriamanitra tenenina ka tiany ho tanteraka dia tsy maintsy tanteraka zany, zay tian'Andriamanitra ho ajanona dia tsy maintsy mijanona zany, ary zay tian'Andriamanitra ho tonga amin'ny olona anankiray hametrahany ny teny fikasany dia tsy maintsy totosa ihany koa izany rehetrarehetra izany. Ny fizarana n'ilay tany dia anisan'ny nipetraka hatrany am-piandohana mihitsy izy io, niainga tany amin'ilay tsodrany Jakoba, satria raha jerentsika ohatra ny tsodrany Jakoba ao amin'ny Genesis toko 7:7 dia niavaka kokoa ny tsodrany Joda. Marina fa i Josefa ohatrany hoe nalaza kokoa noho ny rahalahy vokatry ilay fiatsika nataon'i Josefa tany amin'ny tany Egypta, fa niavaka kokoa ny tsodranyity firenena anankiray atao hoe Joda ity. Na dia i Joda aza ny zanaka fa efatra i Jakoba, dia ny zavatra nahavariana tao amin'ny ity Joda ity no tena ny toeran'ilay tsodrano. Raha ohatra somary verenako kely angambizay pasteur mba ahafahana manamafy an'izay fanazavana zay Genesis toko 7:7 dia eo amin'ny 9:9 dozy ny soratra masina hoe ry Joda ho dia rain'ny rahalahinao ane ianao, ny tananao eo am'vozon'ny fahavalonao, enkohoka eo anatrehanao zanaka ny rainao, zana diona ianao, avy ny remby ianao anaka, mamitsaka miandry toy ny liona izy, ary toy ny liom-bavaka izy no anaitra azy. Ny te himpanjakana tsy hiala amin'ny Joda, na ny tehina fanapahana eo anelanelan'ny tongony mandra-pahatongany silo ka ano azy ny firenena. Mamatotra ny boriky tanora eo amin'ny taomboloboka izy, ary ny zanaka ny boriky vavany eo amin'ny taomboloboka tsara. Nanasany fitafiny tamin'ny divay izy, ary ny akanjony tamin'ny ranom-boloboka. Mangamanga ny masony azy ny divay, ary fotsiny nifiny azo ny ronono. Eto zany dia misy tsodrano goavana be, tena goavana be mihitsy nomeny Israely ho an'ity Joda ity. Vao manomboka fotsiny le tsodrano dia izy hoe ho dia rain'ny rahalahinao ane ianao, iankohoka eo anatrehanao ane ny zanaka ny rainao, zana diona ianao, zany hoe lioan'ny Joda ianao. Fa aminanina ny amin'ny Jesosy Kristy tompo lay any amin'ny Apokalipsy toko 5:5 dia Jesosy Kristy tompo lay lioan'ny Joda, zany hoe
zany atao hoe lioan'ny joda zany pastera ny liona no biby tsy mety resy, ny liona no biby tsy mifezaka eo anatrehan'ny fahavalony fa nangeza manao ahoana na mangeza manao ahoana na manao ahoana mitanjaky ny biby eo anoloana. Ohatra fotsiny raha mba mijery an'ireny le documentaire maro isan-karazany reny zao ianao de misy an'izany atao hoe elefanta zany ngeza be zany ary raha mihoatra eo anoloana ny liona de kely de kely. Misy an'ireny le buffalo be reny, reny le buffalo reny zany sady manana tandroka ny vaventy be fa zavatra mahavariana resin'ity liony foana. Na manao ahoana na manao ahoana zany biby masika eo anoloana matanjaka ny tigre fa ny tigre mbola resin'ny liona. Zany hoe tsy misy biby eto ambonin'ny tany zany maresy an'ity liony ity fa manana tanjaka manokana ary tsy matahotra mihitsy izy nizan'iza zany mifanandrina aminy eo. Tsy misy tahotra ao anatina liona na kely azy hoe misy alika be eo ohatra de hoe isy tahotra ao anatiny tsy misy eo. De tahaka n'izay le tsodrany nomeny Jakoba an'ity joda ity zany hoe voatra any am-piandohana mihitsy zany de fa niavaka ny fomba fijeriny Jakoba ny joda na hoe lay teny fikasan'Andriamanitra tao amin'ny joda hoe zanadiona ianao zany hoe tsy mety resy ianao zany. Ary jereo tsara raha ohatra ianao zao miresaka ny tantaran'ny Davida sy Goliath, tantaran'ny Davida sy Goliath zany anie pasteur i Davida taranaky joda avy amin'ny joda ny eviny Davida ary de moramora taminy na resy an'ity Goliath ity. Vao niresaka tsika vao tamin'ny omaly momba ny tantaran'ny Kaleba. Ny Kaleba de avy ao amin'ny joda zany Kaleba ary de naresy ihany koa i Kaleba ary nahazo zara-tany anisan'ny tena tsara mandraka androany. Ka raha ohatra hoe miresaka tsika nyity tantarany joda ty hoe ny zara-tany ny joda zay nomeny Joshua azy de niavaka noho ny rahalahy ary nanatombo kokoa noho ny rahalahy zany ity joda ty satria i joda ihany koa zany pastera Alva resy de anisan'ny zanaka mahatoky tamin'ireo rahalahy rehetrarehetra. Raha ny marina de i Robena no tokony nazo an'io toerana io fa i Robena nanana fitondran-tena hafahafa hatrany am-piandohana mihitsy de niala tao amin'ny Robena lay raha tsotsika de hoe nisy tanan'Andriamanitra nisy ositr'Andriamanitra niala tao amin'ny Robena de nifindra tao amin'ny joda io lay fizokiana io lay ositra tao amin'ny Robena zany lasa ny joda de joda ny ray no nitoeran'lay ositr'Andriamanitra nitoeran'lay fahasoavan'Andriamanitra. Zany anie no mahatonga atsika mampianatra foana pastera hoe osy izy ny ten'Andriamanitra hoe tany mafy zay anananao mba tsy hisaka ny satry-boninahitra ao, tany mafy zay anananao mba tsy hisaka ny satry-boninahitra ao. Raha nivavaka i Jabeza ndre mandeha ao amin'ny tantara voalohany toko faefatra ny andininy fasivy sy fahafolo de anisan'ny tony mibavaka lehibe nanaitra ana mihitsy pastera Alva resy raha janetsika amin'ny baiboly de osy Jabeza manao hoe iengane ka hoamiko ny tananao, iengane ka hoamiko ny tananao zany hoe anisan'ny zavatra lehibe sy goavana tena goavana tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra io zany le hoe ny tanan'Andriamanitra iverina ho aminy satria rehefa miverina ho aminy tanan'Andriamanitra de manaraka ho azy reto lova be dehibe zay tany sain'ny baiboly reto. Ary namaky azy teo zao pastera Alva resy ataoko hoe reraka ihany ianao namaky an'izy teo saika tsy vovakinao le izy efa somary miboretika nareo satria ngeza loatra le faritany zany vokatr'lay hoe fahasoavana manokana tao amin'ity joda ity. Ary zany anie nitazomana an'lay hoe rehefa momba anao Andriamanitra ka nametran'Andriamanitra zavatra ao anatinao nosoran'Andriamanitra tsika mpanompon'Andriamanitra misy fahasoavana ao anatin'ny mpanompon'Andriamanitra de zao iny fahasoavana iny kolokoloina tsara iny fahasoavana iny pastera Alva resy kolokoloina tsara satria zava-doza de ity am'izao vaninandro ianantsika zao tena masika de masika ary maro mihoatra noho ny tany aloha ny fakam-panahy tena be dehibe. Ary zany anie mahatonga le hoe misy mpanompon'Andriamanitra misy pastera ohatra lavo misy mpitondra fivavahana lavo hatra ny ampitan-dranomasina any io misy mpiandro potraka misy choral tena manana fitondran-tena ohatrohatran'izao hafahafa be ary ny akamarony zay voavoana de ohatrany hoe lava ao anatina fitsangajangana ao anatina fitsangajangana ao anatina fitsangajangana. Ny baiboly nefa de miteny fa ny fitsangajangana de otana fahotana miatra amin'ny tena ary amin'ny fotoana ny olona anankiray lava ao anatin'le fahotana fitsangajangana de miala le fanamasina miala le ositr'Andriamanitra ao anatiny miala lay herin'Andriamanitra ao anatiny ary rehefa miala zay herin'Andriamanitra ao anatiny zay de
mahatonga le hoe fahasoavan'andriamanitra ihany ko miala ao anatin'le fiangonana na miala ao anatin'lay mpanompon'andriamanitra mihitsy zany paster Alvarez ka raha ny marina dia i Joda dia anisan'ny ataoko hoe nanana an'izay tombon-dahany manokana mihoatra n'oreo rahalahandreo a no lay fahasoavan'andriamanitra zay noraisiny tany amin'ny Jakoba mihoatra noho ny rahalahy rehetrarehetra zany dia nahatonga anazy nanana an'ity zara tany ty eo no tiako ampitaina amintsika hoe raha mbola mampiasanao mpanompon'andriamanitra andriamanitra ohatra ianao zao anatin'ny fiangonana samy men'andriamanitra talenta tsiraray avy tsika rehetrarehetra eo misy ao no men'andriamanitra talenta hitory-teny misy no men'andriamanitra talenta tena ho mpitarika asan'andriamanitra mihitsy ianao misy no men'andriamanitra talenta ho mpanao délivrance misy no men'andriamanitra talenta amin'ny fiterena zava-maneno amin'ny fitariana hira fiderana misy no men'andriamanitra fahasoavana manokana amin'ny fiarah-miasa amin'andriamanitra amin'ny tontolo ny ara-bola sy ny ara-pitaovana misy dia ny men'andriamanitra fahasoavana hitsinjo ny be antitra na ny zokiolona sy ny kamboty sy ny mpitondra tena ny be dehibe zany ny fahasoavana ho men'andriamanitra ao anatin'ny fiangonana reny zavatra eny rehefa kolokoloinao dia lasa hitahin'andriamanitra anao l izy lasa hitahin'andriamanitra anao satria fahasoavan'andriamanitra tsy ny olona rehetra zany manana io fahasoavana zay ny men'andriamanitra anao fa napetraka andriamanitra ao anatinao l izy ary ny olona manolokolo an'izay fahasoavan'andriamanitra na hoe ny tanan'andriamanitra ao anatin'izay a dia manompoka miatahin'andriamanitra tahaka n'ity nataon'andriamanitra tamin'ity Joda ity dia miatahin'andriamanitra fa za dia miteny hoe amin'ny fotoana ny olona miteny manao hoe za tsy anao tsony fefa be zay vitako zay raha tsy misy anavy e dia za tsisy anao mihitsy ato anatin'ity fiangonana ity zany dia za tena milaza amintsika amin'ny fotoana ianao mamila filan'andriamanitra ka ilaza ianao manao hoe za foana tsy fiteny pasterany hoe za foana hoe za foana ve nao andrasana fa rehefa ozy ianao hoe za foana nefa ialoha ilain'andriamanitra ka raha monimonina ianao dia ozy andriamanitra hoe ary rehefa tsy ianao ary ianao dia miala satria ianao foana dia mampiditra olona hafa andriamanitra ary zany eny natongany hoe lasany Jakoba le fizokoina zay Esau vao nitady any ranomaso fa tsy nahita zay andro ibebantsy no zay mivolaza amin'ny baiboly satria ilay fitahim-panahy efa nafindran'andriamanitra tao amin'ny Jakoba tamin'izany fotoana zany teo izy vao miteny manao hoe avereno amiko tsy hodrano ray ihany verikiaky fa tsy mba misy hoanahy efa lasany Jakoba le izy dia zay no mahatonga ana miteny amintsika zao hoe rehefa ao aminao ny tanan'andriamanitra raha ohatra ianao zao reny mpanao délivrance mpandroka devoly reny tena ilain'andriamanitra tsika satria Jesosy Kristy tompo melohan'ny akarany tany an-danitra dia izy manao hoe handroka démonie amin'ny anarako izy izao famantarana zao nanaraka izay mihiny anisan'ny notsindrin'ny tompo manokana mihitsy hoe handroka démonie famantarana dimy fa le hoe handroka démonie amin'ny anarako nataon'olo arana zany hoe manana tombony lehibe manokana ianao manana fahasoavana manokana mihoatra anao ny olona rehetra ka amin'ny fotoana ianao ilaza fa za tsy anao tsony dia zany mahatonga le hoe lasa misy olona reraka dia lasa misy olona mangatsika dia hitangoronan'io problema io hitangoronany olana dia hoe ino ty mpivavaka potika ity ino ty mpivavaka mijaly ty ino ty mpivavaka marary lavy ty satria ianao nijanona fotsiny tamin'izao nijanona ompiny tsotra nijanona olona tsotra fotsiny hoe za tsy anao tsony dia nitafiany devoly ianao tsika ane dia mahalala tsara n'le fomba fitenena nefa mitenentsika matetika ty foana ny hoe ny fomba fiarovatena tsara indrindra tompoko dia ny manafika ihany fa amin'ny fotoana ianao zany miambina be fotsiny ao a tafiany devoly ianao ary tsy maharesy azy ianao fa tokony manafika foana ary tokony mietsika foana zany ny tokony fomba fiainantsika mpanompon'andriamanitra manafika foana raha mpitory-teny ianao tokony hitory-teny raha mpanao délivrance ianao tokony mandroka devoly raha sampanao intercession ianao tokony mivavaka ianao ary na inon'inona ndraikitrao zany dia tokony tsy horeraka mihitsy amin'izany tsika fa mitoy foana ny azakazaka isan'andro ary zay ny teneko amintsika hoe tombony lehibe ho an'ny Joda ilay tsodrano tao amin'ny Jakoba ary rehefa tonga amin'izay ny fizarana n'ilay fitahina fizarana n'ilay tany dia nanatombo be ny anazy satria io arakaraky ny zava-bitany ihany dia lasa ngeza be le fitahin'andriamanitra tao aminy no le talenta tao aminy zany no le talenta tao aminy ka io ane le hoe ny olona manana fahasoavana pasteur tsy azo ifaninanana zany tsy azo ifaninanana hoe inao ifaninana amina olo pasoavana anakiray nametran'andriamanitra fahasoavana dia hoe ndao ranga ifaninana am'ireny nga azo ifaninanana io tsy azo ifaninanana
hoe misy mpanompon'andriamanitra hoan'andriamanitra de iny ianao fa ifanina sady tsy azo ifaninanana io no tsy azonao asiana ratsy io no tsy azo itenenany ratsy io fa ianao vao miteny ratsy ohatra hoe olona anankiray misy fahasoavana zany de miady amin'andriamanitra ary zay ny mahatsara n'le fahasoavan'andriamanitra zany hoe izy zany sady mampirisitra anao zavatra no mitondra fitahina ho an'ny tenany manoka sy ny ankonany ary nefa koa tsy azo asiana ratsy ko fa zay olona mikasa nisy ratsy an'io de za de miteny anarin'andriamanitra milohan'ny fotoana na faizin'andriamanitra na mahita loza milohan'ny fotoana ny olona manao tsinitsiny na mpanompon'andriamanitra anankiray na manendra ny voaositr'andriamanitra zay le tombony lehibe ho an'ny joda pastoral baresy ary mitsofin'andriamanitra rano mihitsy izy tamin'ny alalan'ny jakoba manao hoe ny tehi-panjakana ny tehi-pahitsiana zany hoe fahefana zany de napetrak'andriamanitra ao amin'ny jakoba ary za de milaza aminao hoe ao amin'ny joda ny ivon'ny ataoko hoe fandripahalemana manera-tany na ny ivon'ny arena manera-tany sy ny atido manera-tany ny atido amin'ny fivoarana amin'ny teknôlôjia de ao amin'ny fokon'ny joda tsy any amin'ny fokon'ny dana tsy any amin'ny fokon'ny robena fa ao amin'ny jiosy ireo moa le joda reo zany le tenentsika hoe jiosy zany hoe ao daholo zany miaingo io zavatra rehetrarehetra io zany pastoral baresy manerana an'ity zao tontolo zao ty vokatry lay hoe fahasoavana napetrak'andriamanitra tao amin'ity joda ity mazava de mazava zay filazana natanenao zay paster hoe ty fireneny joda ty de goavana izy ty ary raha jerevana moa zany ny faharitanin'ny Israel zaraina roa zany ny firenen'ny Israel rehetra de tam'zay tapany avaratra sy ny tapany atsimo taty amin'ny faritra atsimo zany a no misy ny joda sy Jerosalema tapitapany avaratra no misy ny Israely rehefa taty amin'ny tantaran'ny mpanjaka moa zany tanàna io paster zara roa le fanjakana dia i joda dia nanana ny renivohany any Jerosalema ary Israely dia nanana ny renivohany Samaria zany hoe nisy renivohitra roa zany taoriana tao zany a izy io ary fireneny joda eto a matoa izy ty moa zany olazaina manokana tanaty baiboly a de mifamatotra amin'ny tantara mpamonjen'ny zanak'olombelona mifamatotra amin'Andriamanitra satria tenin'Andriamanitra izy ty eto Andriamanitra de milaza momba ny fireneny joda faritanin'ny joda ina moa dikan'zany hoe Jerosalema zany satria misy resaka Jerosalema ato a efa voalaza tsady Jerosalema asa paster raha tadiditsika fa rehefa nilatsaka ny fanahy masina de eto ambonin'ny tany de tsy taiza akory ny toerana ny fidin'ny fanahy masina tsy tany a Argentine tsy tany a Australie tsy tany a Bagdad tsy tany a Russie tsy tany a Hong Kong tsy tany a Dubai tsy tany Afrique du Sud tsy taty Madagasikara nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ny andro voalohany fa tany a Jerosalema tamin'ity toerana zay lazain'ny baiboly ty dika zay toerana efa nomanina efa ela mihitsy zany izy ty a no ilatsahan'ny fanahy masina ary teo no niainga amin'ny mission voalohany indrindra takeo vakitsika paster tamin'ny asan'ny apôstoly toko voalohany so vaky ny asan'ny apôstoly toko voalohany manambara an'izay hoe fiaingan'ny fifoazam-panahy manera-tany a tao Jerosalema sy Jody zay asan'ny apôstoly toko voalohany andininy favalo paster so vakiny fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko voalohany any a Jerosalema faharoa eran'ny Jody fatelo sy Samaria ary faevatra hatrany am-paravazantany zany hoe manerana tany rehetra voalohany ingan'ny fifoazam-panahy miainga miaraka amin'ny fanahy masina de tao Jerosalema sy eran'ny Jody eto amin'ity toerana zay vakitsika ty zany paster efa tam'izany fotoana zany ny fanahy masina nefa nanomana n'ity toera ty eto ny toerana fidiko atongavaka eny ambonin'ny tany tsika raha teraka dia tsy afaka misafidy ny toerana aterahantsika na fotoana zay aterahantsika fa ny tombo kosa de efa nijery mialoha hoe eto ny toerana isehon'ny fifoazam-panahy zany hoe mifamatotra amin'ny fifoazam-panahy zany ty vaky teny zay mivakitsika ty paster satria ny fanahy masina mihitsy nefa nifidy an'io toerana io efa nifidiko anaty toerany teo izy efa nifidin'ny tompo mihitsy i toerana io ary zay fidin'ny tompo zay tahin'ny tompo moa de voata mandrakizay zany hoe toerana no fidina isehon'ny fifoazam-panahy toerana no manina isehon'ny fifoazam-panahy dia Jerosalema sy fokony joda fireneny joda izany to ny fanahy masina zany hoe ny fanahy masina zany a dia manana fitiavana manokana nyty tanàna zay vakitsika ty ary rehefa ho avy any amin'ny raha hoalanitra Jesosy paster de ho avy ihany koa aoriana zay koa de mbola ho avy ihany koa lay tanàna avy any an-danitra fa no man'ny tompo misy tanàna anankiray man'ny tompo avy any an-danitra de mbola ty Jerosalema ty ihany no anarana ny fidiny Jerosalema vaovao zany hoe natany aloha tany
na tamin'ny andro fifoazam-pana voalohany na any aparany any Jerosalema de Jerosalema de Jerosalema trany ny toerana zay nyfidin'ny fanahy masina zay nyfidin'ny fanahy masina manokana ary zay matokana any bokyny Salamany pasteur amin'ny teny manao hoe ho anareo zay tiany Jehova de mivavao any Jerosalema raha hoatsika manokana am'izao fotoana zao pasteur dia mba iresaka kely tsika ny hoe fa manina moa ny tain'Andriamanitra be reo Amerikanitra anisan'ny firenena tain'Andriamanitra ny Amerikana na de azo lazaina hoe be de be ny kristiana maneran-tany am'izao fotoana zao a fa ny Amerikana zany fidin'Andriamanitra manokana mihitsy satria de mikarakara fatratra ny Jerosalema io zareo hoe tena tiany zareo mihitsy a i Jerosalema io ary be de be ny kristiana maneran-tany pasteur hoe mba manakatao zany mba mamankely any Jerosalema marina ny ten'Andriamanitra milaza hoe avy ny fotoana zay tsy any Jerosalema ny vavantsika Andriamanitra de mitady ny olona mivavaka aminy amin'ny fanasiny famarinana ary mivavaka tahaka zany no ilain'Andriamanitra marina tokoa zay teny zay fa izany tsy masakana ny olona tsy anisy soany Jerosalema am'izao fotoana zao zareo Amerikana moa dia miezaka mihitsy ary firenena maro maneran-tany no miezaka no manampy an'io Jerosalema io am'izao fotoana zao ohatran'ny Amerikana zao de fa niala tao Tel Aviv ny zareo ny ambasadiny dia nafitraka zareo ao Jerosalema ny ambasador zareo ary firenena tandrefana maromaro nefa namindra ny ambasadiny zareo niala tany Tel Aviv zay renivohitry Jerosalema am'izao fotoana zao renivohitry Israel am'izao fotoana taloha fa nametraka ny ambasadiny ao Jerosalema am'izao fotoana zao ary hitany zareo mihitsy ao mihitsy le secret ao mihitsy le secret zany a fikarakarana an'ity Jerosalema ty ary raha ijery manoko antsika raha le ministera anisan'ny goavana indrindra maneran-tany a dia mifototra amin'io fikarakarana ny Jerosalema am'izao fotoana zao pasteur satria ao zany a anisan'ny toeram-pitahiana aloha raha-pitahiana maneran-tany zany hoe fitahiana ho amin'ny firenena rehetra zany ty toerana ity ary zay tsika moa de maniry mba hoe maro malagasy mba hoe tian'izany Jerosalema zany mba hoe mba manakatao ianao de mampitongava mba mamangy an'izany Jerosalema zany satria zava-dehibe mihitsy zany ny fitiavanao ny Jerosalema misy fiatraikany amin'ny ara-panahy satria tao ny toerana fidianana fanahy masina raha vatitsika am'izao fotoana zao amin'ny tokantrano zay de zao ny Jerosalema anao a raha ny ara-panahy de zao ao anatin'ny tokantranonao io efa toerana ny fidin'ny fanahy masina manokana hatramin'ny ela mba iasan'ny fanahy masina ary hanomboka ao ny toerana zay misy anao io ny fifoazam-panahy izy ny tenin'Andriamanitra hoe vavolombeloko nareo Jerosalema tsy erany Jodea hatrany Samarika hatrany amin'ny paravazan-tany rehefa miainga ao anatin'ny tokantranonao Jerosalema vaovao io ny fifoazam-panahy zany hoe ao anatin'ny tokantranonao aloha rahalarana bavy dia hoeto ambavaka mba ho resy lahatra fa rehefa tonga raha tena misy fifoazam-panahy ao anatin'ny tokantranonao tonga mpianatry ny tompo ao anatin'ny nareo mianakavy io de raha zay koa anao fa tsy hijanona anatin'ny tokantranonareo fifoazam-panahy io fa hitatry eo amin'ny tanàna misy anareo ary misy fahasoavana tokantrano maneran-tany mihitsy misy fahasoavana sy takatry ny saina ho tonga aminao ary raha toka hoe anomboka tomboka ao anatin'ny tokantranonao le famanginy fanahy masina Jerosalema de fidin'ny tompo hovangina manokana satria tiany tompo avao ny voan'ny fifoazam-panahy am'izao fotoana zao koa Andriamanitra de ty fantoka manokana amin'ny tokantranonao ary tiany fanahy masina hovangina ny tokantranonao ary isy fifoazam-panahy isy fitahin'Andriamanitra ataovy mihitsy raha lasy anabavy ataovy mihitsy ary aza manaiky ianao raha tsy resy lahatra ny ankonanao aza manaiky mihitsy ianao hoe tiany Jerosalema anao ty ity ny ingan'ny fifoazam-panahy avao ny aingany fahasoavana amin'ny faritra manodidina anao seraky Madagasikara maneran-tany aza manaiky mihitsy ianao raha tsy voavonjy ny ray aman-dreninao ny ray tapo aminao ny zanakao miainga amin'ny tokantranonao fa hitanao fa isy fitahin'Andriamanitra sy fahasoavana be anatin'ny tokantranonao pasteur zay mihitsy le izy andao ovaka itsika aloha ty andininy fatelo amby ampolo a eo amin'ilay Josoa toko fa 5:10 teo ary ny amin'ny Jebosita ponina any Jerosalema de tsy naroko azy ny taranaky Joda fa miara-monina amin'ny taranaky Joda any Jerosalema mandraka androady izy Mosesy moa zany Andriamanitra de naporisika ny Mosesy hoe ary ingano ny taranaky ny Amalekita, Evita, Jebosita, Kananita, ny Amorita, ny Amonita, ny Girgasita sy ny maro samihafa zany de reto Jebosa ireto na ny Jebosita no tompony tany tao Jerosalema tamin'izany fotoana zany fa izay zany de nasain'Andriamanitra ho roana ho vonona mihitsy ireo zany miala ao zany ny zavatra nitranga nefa de ity tsy voaroka ny Joda hatramin'ny farany zany izy ireo pasteur de rehefa tsy mivoaroka de araka le tenin'ny soratra masina mihitsy hoe lasa tsilo sy fandrika ho anareo reo
dia anisan'ny miteraka zany a gidragidra tsy hay alamina manerana an'izao tontolo zao mihitsy ny hoe ireto jebosita reto na ro zany litanao le palestina am'izao fotoana le hoe nay ny faritra zao anay ny faritra gaza nay ny inavy le faritra miediavana io zany am'izao fotoana zao sisy ordanie de misy an'le hoe jerosalema atsinanana sy andrefana zany am'izao fotoana zao de ny any atsinanana lasa nyreto jebosita reto de ny aty andrefana zany no anyjody am'izao fotoana zao de araka le teninao teo moa zany ny amerikana manomboka manisaka an'izy ireo tsikelikely zao manisaka an'izy tsikelikely miaraka amin'ny ireo ohatra hoe ny bulgarie ny norvège sy ny britannika zany zao nefa mametraka ny ambasadiny ao jerosalema am'izao vanim-potoana zao zany inona ny le nahatonga an'izy io zany a de vokatry nisy fahalemen'ny taranaka joda ihany zany tamin'izany fotoana zany de mahatonga ny gidragidra be mandrakandroany io ny olona tsy mianatra baiboly zany fa mijery fotsiny am'izao a de ohatrany hoe tiany mety sy ny fotsiny an'le israely rehefa misy liady hoe fahina koa ry ataon'ny israely ty fa ny marina le izy zany de tena zavatra ara-baiboly zany io zavatra io paster alvarès ina moa ny zavatra tiana horesahana marina be le tenin'ny paster alvarès teo hoe jerosalema de tanàna nofidian'andriamanitra ary sambatra zay manisy soa any jerosalema mipetraka foana le tenin'ny jehovah-andriamanitra tamin'ny abrahama ao amin'ny genesis 4:17 manao hoe hotahina zay manisy soanao ary voaozona izay manosona anao fitahina ho an'ny zao tontolo zao no manisy soa ho an'ny taranaky abrahama anisan'izany reto tsoda reto na ny jiosy zay monina ao jerosalema am'izao fotoana zao reo ary hozona zay manosona anao zany hoe zany misy zaratandremana foana pastera le am'le teny alokon'ny vava na hoe manara-baovao anao ka misy faty olona na misy zavatra tsy de tsara ohatra ataon'le jiosy de misy fotoana alohan'ny tenenana de aloha mandinika tsara amin'ny baiboly aloha zay vao miteny fa mety tondra ozona sy fampitena tsy fatabiaviana hoe avytay zara ny vin'ty olako ty de so de misy tenina ataonao tamin'reto jiosy reto na ty jerosalema ty de mety hiteraka zava-doza ao antsika le izy ho an'le olona miteny moa zany ny tena marina ho ty zako le resaka raha ohatra ka resantsika indray hoe amin'ny zao vanim-potoana iainantsika izao a miresaka antsika amin'ny tontolo ny asan'andriamanitra de jerosalema de tsy inona akory fa le fototra anankiray na le hoe fohy be an'le asan'andriamanitra zay namonjen'andriamanitra anao io itsika rehetrarehetra reo a de tena milaza amitsika hoe nisy loharano zay nipoirana avokoa tena ary tsy azo atao tsinitsino reny loharano nipoirany reny paster za zao anisan'ny loharano nipoira koa de tao amin'ny efitsika ema ny tao amin'ny fiangonana jesosy kristy tompo a eto madagasikara ny ray aman-dreny koa dia nanabe anay tao ny ray be anay sy ny fianakaviana ray manontolo de saika presque zany pasteur ny efitsika ema avokoa pastora ny efitsika ema avokoa ary betsaka amitsika reto no mahalala an'izany na de tsy ho tany saketo aza de raha vao tany saketo tonga de fantatry ny olona zany ay hoe dadabe andry paster tovy paster rano ohatran'izao de aloha tsy teneniny eto mba tsy isy ny resabe fa ary ny fiangonana ohatrandray zany tsy azonao atao tsinotsinona hoe zao io hoe tsy azo atao be dehibe ny fiangonana ty ny olona ty amin'ny fiangonana zandrany taty rehefa niala tamina fiangonana anankiray de manao tsinotsinona nyreny fiangonana lehibe reny nefa ny loharano nipoiranao zany de avy am'ireny nisy vanim-potoana tamin'ny fahavelon'ny evanjelistra daoda de anisan'ny tena nanabe mihitsy ary atao hoe nraisana ny famonjena ny tam'ireny toerany reny a pasteur alvarès tena jerosalema be mihitsy zany reny fiangonana reny tena reny zany le hoe jerosalema fa anisany ihany ko jerosalema be zao de ohatra hoe tato anatin'ity trano fivavahana vaony oloko ty zany zao de nisany namola volan'andriamanitra nampianaran'andriamanitra zavatra ngeza be tena goavana be paster ary isorana an'andriamanitra fa tamin'ny alalan'ny asan'andriamanitra tahaka an'izao de be dehibe ny olona novonjen'andriamanitra ary ny vaovao mahafaly moa zany dia hatrany ampitan-dranomasina be dehibe ny olona mareny famonjena am'izao vanim-potoana izao ny inona moa no lesona tiako resahana ho anao zay manisy soa ny jerosalema de ho tahiny ianao
zany hoe amin'ny fotoana mahatsiaro ianao mitoram-bavaka ohatra ny mpanompon'andriamanitra zay nataon'andriamanitra fitaovana tam'le jerosalema anao io, tam'le toerana namoazan'andriamanitra anao, tam'le toerana zay namonjen'ny tompo anao ho tahin'ny tompo ianao. Matsiaro mambavaka ny mpanompon'andriamanitra, matsiaro mambavaka n'le fiangonana namoazan'andriamanitra anao de hitahin'andriamanitra anao zany. Fa nisany zavatra ngedehibe ihany koa dia ny hoe fiaraha-miasa mihitsy am'le fiangonana, fiaraha-miasa amin'ny vavaka, fiaraha-miasa amin'ny ara-pitaovana, fiaraha-miasa amin'ny ara-bola. Misy amintsika be dehibe atao anatin'ny tokantrano tany ny tahin'andriamanitra ranomarina za tena mahita pasteur Alvarez misy olona ho efa tokony navadika indimy am'izao fotoana zao, zany hoe amin'ny volana o izy ny tokony havadika fanindiminy noho ny aretina anazo azy de efa mitokony efa miresaka ndray fianakaviana hoe andao avadika an'io finosin-damba izy fa mipitika rindray ny lohany fa noho ny fisian'ny asan'andriamanitra, noho ny fisian'ny mpanompon'andriamanitra de nivavaka ho anao tamin'izany fotoana zany ndeha ataontsika hoe io le Jerosalema, nivavaka ho anao de sitrany ianao ary mandrakity ny androany mbola tsy maty ianao nefa olona tokony efa avadika de am'izao fotoana zao anao sady sitrana salama tahin'andriamanitra. Za de miteny amintsika asioso Jerosalema, asioso le Jerosalema anao le asan'andriamanitra zay namonjen'andriamanitra anao de mety tahin'andriamanitra arabola ianao de za milaza amintsika asioso le asan'andriamanitra satria reny ene pasteur za dia miteny foana hoe ny olona anankiray raha tiany ny aharitra eo amin'ny fitahin'andriamanitra zay nomen'andriamanitra azy de mila mifamatotra amin'andriamanitra io volanao io. Ary ahoana ny fomba ifamatorany eo amin'andriamanitra? Ianao miara-miasa amin'andriamanitra, ianao matsiaro an'le Jerosalema, matsiaro an'le asan'andriamanitra zany fa tsy hoe nitahin'ny tompo de petraka fotsiny am'izao de varimbarina de isaky ny mahazo kapoko, isaky ny mahazo fananarana mafy zay vao mahatsiaro an'andriamanitra. De be dehibe amintsika ny potika ndray fa inarany ato zao fampitehany zao ka ianao varimbarina ka ianao ny feveranao hoe no ny heriko sy mitanjako ny nahavoriko an'ity arena be ty nefa tsy zany fa tady tsara fa noho ny fahasoavan'andriamanitra io. Misy fotoantsika ranomarina efa tsy tokony ho velona tsony fa noho ny fanafana sy ny fanasitrana an'andriamanitra de am'izao fotoana zao misy amintsika varimbarina sady tsy tonga mivavaka, tsy tonga manompo an'andriamanitra, tsy tonga na de ny fotoam-bavaka isaky ny aladina ny isaky ny sabotsy, tena varina lasa miverina fanao zao tontolo zao ndray fa iandrinina iandrikapoka. Za de milaza ozy izy baiboly pasteur hoe marary zavatra marary ny azo ny tanan'andriamanitra velona hoe iandry famaizana ve, iandry karazana bâton de correction ve zay vo iverina amin'andriamanitra, iandry ny marary ny felaka tamaina avy amin'ny tompo hoe zay vo iverina amin'andriamanitra. Fa za de miteny hoe am'izao vanim-potoana iainantsika zao miverena zay le hoe mikarakara Jerosalema pasteur Alvarez, tena tsarovo Jerosalema, tsarovo Jerosalema. Ary eto moa zany ny zavatra tianambara zany raha am'izao vanim-potoana iainantsika zao de hoe ny taranaky Joda tsy naharokany taranaky ny Jebosy de ny fangaro tao de niteraka ady ho anazy. Zao zavatra misy pasteur ny pasteur anankiray na mpanompon'andriamanitra anankiray na mpivavaka anankiray mampifangarongoariny fanaony zao tontolo zao amin'ny fanomponan'andriamanitra fa tsy tena mibebaka marina fa ohatrany hoe sady mivavaka ianao no manao asan'andriamanitra, sady mivavaka ianao no mijagajaka no manao asan'andriamanitra, sady mivavaka ianao no manao afera maloto no manao asan'andriamanitra, sady mivavaka ianao no ohatra misy zavatra tsy mazava zany ny fidiram-bolanao sy ny fiainanao no manao asan'andriamanitra, sady mivavaka ianao misy fahotandra tsy aringanao any anatin'ny fona ho any, mitahiry lolopo, mitahiry fialonana, tsy tena madio am-po zany no miteraka tsy fahombiazana zany. Rehefa afatotra miaraka amin'ny fahotana ny fiainanao de tahaka ndreto zanak'Israely ty Jerosalema ty nifamaritra tamin'ny Jebosita ary niteraka problème ho azy io. Zany ene mahatonga ny misy fotoana manontany ny olona manao hoe fa inona ny aton'izao problème zao, maninona zay tsy afaka amin'ity problème ty, nahoana ny korotana ny fiainanay de fataro tsara ny fototry ny olana aloha. Ny olana tsy milamina aty ambony pasteur fa ny fototry ny olana ny mampandamina ny olana. Rehefa ibebanao ny fototry, arodanao ny fototry, ongotanao zay tsy nambolen'andriamanitra de milamina io. Fa misy amintsika raha ray mandamina problème de manao délivrance, miala ny problème, miala ny olana, miala ty asany devoly ty, miala ny aretina ohatran'izao, fa aiza le fototry, avy aiza ny evin'le fototry. Ny evin'le fototry raharay mampifangaro le fanomponan'andriamanitra tsika amin'ny fahotana, mampifangaro amin'ny fanomponan'andriamanitra tsika amin'ny fijagajagana, mampifangaro amin'ny fanomponan'andriamanitra tsika amin'ny zavatra tsy de mazavazava loatra, nefa Andriamanitra mazava, Andriamanitra masina sy marina de lasa miteraka faharavana sy fampitena ho antsika le izy. Marina tokoa zany pasteur hoe rehefa nompo de ndao tena nompo arak'izay ty voalazan'ity baiboly ty tsika hoe hoarana
araka zay fitariany fanay masina zavatra ambaratsy satria hita tokoa paster fa rehefa tena vonina ianao a anaraka ny sitrapon'andriamanitra de andriamanitra manamarina ny teniny a ato anatin'ity baiboly ty ka ivavaka tsika paster ary a saotra ny tompo nohony am'izay azo lazaina hoe afatra lehibe de lehibe zay hoe misy zany ny fototrana fototra ara-panahy fototra lehibe indrindra dia ato anatin'ny baiboly zany a ny fanay masina ny fototra mila mikajaka zay fototra ara-panahy zay tsika ka dia sorana ny tompo zay fanazavana nataonao zay teo paster sy fanazavana men'ny tompo atsika teo zay fa ivavaka tsika am'izao fotoana zao mety misy olona angamba mety hoe ao anatin'ny tsy fahasalamana am'izao fotoana zao a na ao anatin'ny aretina ianao am'izao fotoana zao te hivavaka ho anao manokana zay mety hoe misy asana devoly ato anatin'ny tokantranonao ato mety misy zaza ato amin'ny alina mety hoe matory izy de taitra tampoka zany a tomany be misy karazana hoe misy asana devoly eninao misy asana devoly ato anatin'ny tokantranonao ty a miady lavinareo ato a misy fisavotana ato am'ty tokantranonareo ty de zao ivavaka zay am'izao fotoana zao a mba hitahin'andriamanitra anao a mba nasitrana ny tompo anao mety anatin'ny tsy fahasalamana ianao a apetra amin'ny faritra marary anao ny tananao roatra marary zany lohanao de apetra amin'ny lohanao ny tananao raha marary aty anatin'ny fonao aty a mety hoe sepotsepotra ianao a anatin'ny tsy fahasalamana de apetra amin'ny faritra misy ny tratranao sy ny fonao ny tananao am'izao fotoana zao ao anatin'ny vatanao ivavaka zay am'izao fotoana zao akipio ary masinao dia ivavaka tsika raha eo ivavaka manokana ho am'izao raha lasana bavy zao a mety misy asana devoly angamba am'ty trano ty mandidy am'izao fotoana zao ny asana devoly ny herina famosaviana ny hery rasy rehetra ny hery maizina mitady anelindjelona na ny ankizy madinika atao anatin'ty tokantrano ty na ny arabola na ny fiainam-pivady atao anatin'ty tokantrano ty ny asana devoly ny herina famosaviana mitondra aretina miala amin'ny anarany Jesosy Kristy zany miala amin'ny anarany Jesosy zany ny aretina zay metrahany zao olona zao tanana am'izao fotoana zao na ny lohana na ny vatana na ny tongona ny kibony naiza naiza metrahany tanana amin'ny anaran'i Jesosy a ny herin'ny fanahy masina de pita amin'ny alalan'reto tanany reto a de tsofoka ao anatin'ny vatany zao raha lasaina bavy zao a hatrany anaty lalan'ny fanahy sy lalan-dra sy ny fosiny taova rehetra anatiny any a de miala ny loha ranona retina rehetra miongotra mifototra retina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy manonona fanafana manonona fanasitranana zao raha lasaina bavy zao am'izao tokantrano zao amin'ny anaran'i Jesosy a saotra tompony amin'ny fianarana zay nomenao anay teto androany a de mivoninahitra ho anao ampianaro zay tompo a anisy soa ny Jerosalema Jerosalema arabaky teny zany na Jerosalema ara-panahy na fototra sy ny loha rano zay nipira anay ny Jerosalema anay am'izao fotoana zao de ampianaro anay tompo ny anisy soa anisy soa anisy soa voninahitra tompo de anao reriany a amen zay ny fotoanantsika na tamin'ity androany ty a somary lalindalina daholo zany fampianarana zany satria zay mihitsy le atao anatin'ny baiboly ato a de mitondra atsika raha-pitso a zara tany momba ny tanànako Josefa indray no ianarantsika raha-pitso a raha sitrapon'andriamanitra de mbola lavalava izy ty fa tsy maintsy ianarantsika hatramin'ny farany moa zany ny baiboly ray manontolo a de samy hotahin'andriamanitra tsika tompoko a mahireza daholo veloma tompo manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao ny araina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randiary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivona manasantsika rehetra tompoko